Nanomboka ny taona 2024 makatỳ dia hita ho ny hena ny teti-bolam-panjakana mahakasika ny fahasalamana, indrindra ny natokana ho an'ny fanaovam-vaksiny. Tsapa ihany koa fa ny hena ny tanin'ireo ankizy nanao vaksiny noho ny antony maro samihafa sy ny tsaomiely eny anivon'ny fiarahamonina. Antony nanatanterahana izao atrikasa izao mba ahafahana manao ady sisika eny anivon'ny fitondram-panjakana mampiakatra io teti-bola io sy amerenana indray ny eny anivon'ny fiarahamonina. Fa ilaina ary miantoka ny fahasalamana mandra-pahalehibe ny fanaovam-vaksiny, indrindra ny vaksiny fototra. Vonana hina miaraka amin'ireo mpiara-miasa dia ny CCOC ary ny NSW dia mandray anjara mavitrika tokoa amin'ny famporisiana ny vahoaka malagasy, ny reny bevoka, indrindra fa ireo reny tera-bao hanao izay vaksiny izay. Ilay vaksiny fototra moa izany indrindra na iray zéro dose. Zo fototra ny vaksiny. Rehefa tsy vita vaksiny ny zaza anankiray dia tsy salama. Ka rehefa tsy salama dia teraka ho azy ilay tsy fanjariana ara-tsakafo. Eo amin'ny zaza izay, eo amin'ny reny na ny reny bevoka koa ohatra. Rehefa tsy vita vaksiny ny reny bevoka dia misy fiantraikany amin'ny zaza aterakiny ny tsy fanaovana vaksiny ka mitarika amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo ihany koa. Eo ihany koa ny olona tsirairay avy rehefa tsy vita vaksiny dia tratran'ny aretina dia tsy afaka miasa, tsy afaka mitady sakafo. Izay no antony nahatonga ny hina nandray anjara mavitrika amin'ny famporisiana ny firaisamonina rehetra, ny fiarahamonina rehetra handray anjara amin'ny fanaovana vaksiny. Ilaina ny fiaraha-mientany rehetra mba hamerenana indray ny fahatokisana ny mahazava-dehibe ny fanaovana vaksiny. Tsy afaka mamokatra ny olona tsy vita vaksiny ary mety ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Anisany sehatra anankiray ny hina ahafahan'ny firaisamonim-pirenena maneho hevitra dia ny fahafahana manao ilay hataka na ilay ady sisika eny amin'ny fanjakana mba ahafahana mampiakatra ny teti-bola hiatrehana ny vaksiny sy ny fahasalamana eto Madagasikara. Marina moa fa ny 4 ka hatramin'ny 7 Meo avy izao no hanatanterahana ny vaksiny faobe hiadina amin'ny lefakozatra eto amin'ny faritra Matsatra ambony, ary ny komina Andranimbohivato no anokafana izany amin'ny fomba ofisialy amin'ny alatsinainy 17 ny volana Meo avy izao.